Laha ao anatin'ny asa sosialy ihany no hanoizantsika ny vaovao ankizy avy amin'ny fianakaviana sahirana miisa 500 avy amin'ny boriboritany fahenana no zarain'ny fikambanam-behivavy VMMK na vehivavy miara-mientana ao amin'ny kongresin'ny tetezamita kilalao. Ankizy avy amin'ny fianakaviana sahirana miisa 500 avy amin'ny boriboritany enina no nozarain'ny fikambanam-behivavy VMMK na vehivavy miara-mientana ao amin'ny kongresin'ny tetezamita kilalao io maranio teny an'Lampampanjakana eny Tsimbazaza. Tafiditra indrindra ao anatin'ny andraikitra sahan'ity fikambanam-behivavy mpikambana ao anivon'ny kongresin'ny tetezamita ity izao asa sosialy izao. Fikambanana VMMK zany izay itambaran'ny CT rehetrarehetra, CT vehivavy rehetrarehetra miaraka amin'ny mpiasa vehivavy ato amin'ny Assemblée nationale dia nanao hetsika amin'izao fety Noël izao. Ka ny fety Noël moa dia raha mahafantatra fa fetin'ny ankizy ihany koa sy fankalazana ny naterahan'i Jesosy Kristy dia faly zany zahay izay mpikambana ato amin'ny kongresin'ny tetezamita vehivavy manome fanampiana ho an'ny ankizy manerana ny faritra 2020 dia ny any amin'ny faritra zany tondra vatomamy fanomezana zareo ho zarainy amin'ny anaran'ny fikambanana VMMK any amin'ny faritra misy anazy fa izahay eto Antananarivo kosa dia nanangona ankizy sahirana 500 isa zany nanomezanay kilalao sy vatomamy ary biscuit ho andry zareo. Efa nantomboka tamin'ny fokontany hafa izao asa soa tanterahan'ny fikambanana VMMK izao ka ankizy miisa 100 no efa nahazo tombotsoa tamin'izany. Voadimy volana izao no nisian'ny fikambanam-behivavy ao anivon'ny kongresin'ny tetezamita izao ary miompa natanteraka amin'ny asa sosialy ny andraikitra sahany.